Eto Ambalia, commune Ambondromamy, atao amin'ny faritra Boeny isika izao. Faritra betsaka piompiomby aty Ambondromamy, sady betsaka mpamboly ihany koa. Matetika dia mifandona ny mpiompy sy ny mpamboly, antony ny tondraboly. Izany hoe tsy mitandrina ny mpiarakandro na ny mpiandromby indraindray, ka lasa ny biby manitsakitsaka sady manimba volon'olona. Matetika izany le mpanana omby amin'le mpitazona omby, be zaza tsy ampy taona no alendreo atao hoe mpiarakandro. Ankizy tsy ampy taona izy, tsy manana fieritreretana moa ka izy, satria lasa kilalao atany agny. Tsy le zavatra ho ambesan'le mpangalan'le patron azy arahany maso. Vokatr' izany dia potika ny voly ny sasarana nandritra ny volana maromaro izay tokony havita taona raha vanona tsara. Misy karazany roa ny tondraboly. Ny iray amin'ny fotoana fidirany andian'omby marobe avy any Angijana hiditra an-tanàna rehefa manomboka ny taom-pambolena amin'ny volana Jona. Ny iray kosa izay mpitranga matetika dia ny omby manosohoso volon'olona satria tsy voatandry ny mpiarakandro. Dia mazava ho azy fa raikitra ny disadisa satria tsy hanaiky ny fahatiantoka mahazo azy ny tompom-boly. Miezaka am'izay zany le mpitondra izany zay présidensie fokontany indrindra eo an-toerana miaraka amin'ny ray aman-dreny Tangalamena, mandamina. Halamina mihitsy reo olona reo. Teneny ny ankilany, efa oranga le zavatra anazy io fa potika. Zavatra anao nagnapotika anazy io. De tenenina am'izay le tompony. Raha ohatra izy mbo magname ohatra hoe tatsika hoe nare tapotrisa angatany. Na roa tapotrisa aby. Mangataka roa tapotrisa izy. Mangavina koa le tompony zavatra hoe ataovy ray tapotrisa. De izy zay le fepetra resan'le président fokontany sy le Tangalamena manapa-kevitra ndreo hoe mangataka roa tapotrisa de mbo hoe tapa hoe ataovy ray tapotrisa, tsindriangany ankilany de mbo tsindriana kely koa le ankilany. De atao zany tsy ampiady andreo. Isan-taona dia mandamina ady 3 na 4 vokatry ny tondraboly, ny fokontany sy ny fokon'olona eto Ambalia sady mitady vahaolana. Anisan'izany ny fambolena hazo fefy matevina manodidina ny tanimboly na embocagement. Ohatra Ingahy reto nisy lofo mamboly amina tany 2 hektara dia efa nanao embocagement nanomboka tamin'ny taona 2024. Ny zavatra izay atao zany de mila fiarovana. Ka ilay fambolena hataoko ato agnatiny ty toerana ity zany de tadidiko fa mila fiarovana. Zay zany no antony. Arovana ohatra hoe misy agnomby, bengy, ondrikondriky zany hoe zavatra mpanimbatsabo avy ivelany zany no arovana. Dia ankoatran'izay raha vao tsy voaro io de haibe fa tsy maintsy hisy ny disadisanay amin'ny tompon'io zavatra io. De mba tsy hisiany de io zany no antony. Isan-karazany ny voly ataon'ireto ny fefy-tanimboly. Ao ny hazo akasia sy ny mahogobe na mangahazo fingotra. Fa ny tena ampiasain'ny betsaka dia ny taretra izay azo anatombontsoa maro. Herintaona ny taretra dia efa lava ary mahatanty haintany, matevina sady misy tsilo ka tsy afaky ny omby. Tany manerinerina no nakany Ingahy ny masom-boly taretra. Ny ravy taretra dia azo akana rano ny atao ady gasy iarovana ny voly amin'ny bibikely sady azo toriana hanaovan-tady na hanaovan-trano. De ty taretra ity zany mahavoly tsara azy raha ohatra tonga le dorotanety na dia mandeha manao kory ny dorotanety de may le ambanimbany fa afaka kelikely io de fa maniry izy. Pody indray mandeha koa. Elanelanina hazo akasia sy mahogobe na mangahazo fingotra ny fefy taretra andretony hiaro ny voly amin'ny rivotra, sady ny raviny akasia rehefa mihintsana dia mahalonaka ny tany. Ny hazo kosa dia hazo anankitay na hazo anaovan-trano na anaovana fanaka. Ka ny hazo dia manana anjara toerana lehibe eo amin'ny toe-karenan'ny faritra sy ny fikajinan'ny tontolo iainana raha samy mahavoavoly daholo ny mpiaramonina. Aminay aty tena faran'izay tena lafo le hazo. Raha ohatra hazo anankiray zany talohaloha teo de fa agny amin'ny 2 alina mahely na 2 alina zany atatsika hoe 10 metra zany tsoraka kininy. Aty aminay aty io zahay matetika mividy. De am'izao zany
Zay tsy nanao sahirana fa zaho de ohatrany fa tsy de maro loatra ny tadiaviko satria zaho fa manana an'io ahy ireo zany. Ilay hazo dia anovagna tragno miaro amin'ny rivotra, ivelomana miteza le fiaignanay andavanandro ihany koa le hazo. Dia tahaka zany koa le resaka mahogo be dia tena sakafo amin'ny alalan'ny atao hoe kabaka, ka ary izy tsy mifamono fa mifameno izy telo miara-miasa reo, de zay sy zay zany no hita. Amin'izao fotoana izao dia efa maro ny tantsaha aty amin'ny faritra Boeny no mamefy tanimboly toa ny ngaharetony satria io ny hita fa fomba mahomby hampilamina ny fiarahamonina. Raha vao tsy hanao an'izay moa ka izy zany lasa makatra moa ka le hady. Raha tsy haneky ny aty rety ampakatra le tompom-boly tribunaly de ho tonga moa ka le disadisa zika farany. Tsy fantatra na ifankosavy, tsy fantatra am'izay na ifamono eo ambadika. Isoroana ny fifandrafesana izay tsy mitondra makaiza dia tsara ny manao embocagement sady tonga dia hita mazava ny faritry ny tanimboly ka mampihena ny ady tany. Miteraka fiaraha-miasa mirindra amin'ny mpamboly sy ny mpiompy aza ny fanaovana embocagement satria ny mpiompy dia mila ny vokatry ny mpamboly ary ny mpamboly dia mila ny tainomby hataony zezika. Samy manana ny safidy ny mpamboly amin'ny karazam-boly na hazo ataony fefy. Fa raha ho any aty amin'ny faritra Boeny dia ny taretra ampivadiana amina hazo lava na hazo matevina no tena tsara satria sady mahatanty ny sedra ny toetrandro izy no matevina ka mahasakana ny omby izay mety tsy voambin'ny mpiarakandro varim-bariana.